ary hoaizy ianao ry malagasy vocal dia ohatriny ny azonao rehefa isaky ny alina ohatra isaky alina tena tela tsy mety ny fiainana tsy misy olo zany dia tsy ampy ohatra ataontsika hoe 50 000 farany ambony mampety ny fiainanao ihany ve le vocal tsy mampety ahy mihitsy satria aho mbola kely tsy trapoko no manao an'izany satria ianao mbola mbola kely mamako le tena tsy fahampian'ny fiainana zany le tokantrano tsy zarizary mandehandeha afahatany avao ny ankizy tsy misy mpiahy zay zany mahatonga ny fiainan'ny ankizy manao ohatran'izao. Ianao zao firy ny zanatao? Eny hambaroa hambaroa manambady tsy manambady fa manamakorely manamakorely vokaly efa nisy firy taona zay nanaovanao an'izay asa makorely zay valo taona dia mahavelona somatsara an'le zaza ve le izy tsy mahavelona fa mba mahafaky gn'androany misy aho laha soa gny tsenako mahazo 7 arivo laha tsy soa mahazo 2 arivo miala sambra zay 200 olo raiky dia reto zaza reto ve samy hafa daolo zany regny samy hafa daolo regny le zaza roe ny harora efatsy anakim-beroy Nga Olga firy taona zao ianao? 21 amby tao. 21 taona? Ino asa ataonao zao? Makorely. Mahatonga manao makorely? Mosare, mijaly. Aleo manao makorely. Firy nanakao zao? Telo feraiky simba. Telo? Dia bevoka indray ianao zao? Bevoka amizay zao nanzao dia tsisy misy babany. Samy hafa zany ny dadany? Eny amin'ny makorely ny dadany. Raha mikasika anay Tiliara eto président le mampahantra anay eto zany am'le tsy fisian'asa. Tsy misy fandrosoa zany am'le province Tiliara mikasika am'le orinasa zany. Zay mahatonga le olom-pirenena Tiliara eto mijaly. Ity asa ity tsy asa soa intsony fa asany fahamarinana. Tena fahamarinana justice io, justice rariny ary tena tsy maintsy manampy am'ireo olona ireo tafahoatra loatra zay tafahoatra loatra ary tsy ao ny fanazana ny maolona satria very ao ny maolona ny olona indrindra raha ankizy ka raha velantsika ny ankizy ao tsy andeha hianatra dia very ao izy tsy mahantra ny malagasy tsy mahantra ny malagasy mpanankarena malagasy nafantariko hatramantongavako eto Madagasikara efa amin'ny taona ho avy 70 taona natongavako eto Madagasikara fa ny zavatra hitako dia tsy nahay ny fampitondra ity firenantsika ity ny olona nitarika antsika anatin'izao 50 taona aty aoriana ity dia tsy nisy ezaka tsy niteny ny fahamarinana ka dia ireo olona te voafidy dia manambitamby ny vahoaka tsy tenenina le hoe izao tsy mety na izao tsy rariny na izao tokony amboarina fa dia nanao fona io maromaro iraisana ka indraindray tsy maintsy tenenina ny marina malagasy tsy mahantsy fa nisy nahatonga azy ho mahantsy sady anjarany tsiraray aby ny mandinika iza nahatonga zao fahantrana izao le olona afaka manontany tena na nino isika eto Madagasikara mahantra 700 satria tany malalaka ohatra raisina Vietnam ansasaka ny fivelarana Madagasikara ary ny ponina indimy mihoatra ny Madagasikara nefa Vietnam nanao ady be anankiroa miaraka manohitra ny Amerikanina aveo manohitra sady nandresy aveo nanohitra ny Français nandresy nanohitra ny Amerikana nandresy dia potika ny firenanjareo zao androany izy ireo mivarotra vary eran'izao tontolo izao ka ito isika heveriko dia le mpitondra tokony manontany tena aty aoriana ny fahaleovan'ny tena na nino isika latsaka isan-taona latsaka anatin'ny fahantrana izay nitondra ny izao firenena Madagasikara izao nandritra ny zao 50 taona farany izao tokony manontany tena inona tsy mety ary na nino isika tsy naomby
ary tokony mifona ny vahoaka malagasy ireo olona ireo e satria mora milaza hoe di azafady tompo de sarotra manao zavatra eka izay fa tsisy nanerinareo mitondra ny tany sy fanjakana fa nangatainareo fidio zahay fa zay mahalala ny fanafody zay mahalala ny alaolana ny vahaolana nefa tonga tsy nanao nininona vo maika mitombo ny fahantrana. Marobe ireo toeram-pitrandrana solika eto Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy be molanga izay efa fantatrena maro isika. Voa marina fa ahitany ary azahoana solika 12 miliara barila eo izany hoe mamokatra 2 hetsy barila isan'andro mandritra ny 30 taona ity be molanga ity. Araky ny figajiana natao dia amin'ny taona 13 no hiakatra ny vokatra voalohany. Toy izany koa ny tahirim-bolamena izay voalaza ny manam-pahaizana fa miisa eo amin'ny 10 eo ny toerana misy volamena azo trandrahana tsara eto Madagasikara. Izany rehetra izany dia mampiseho fa manan-karena tokoa ity tanitsika ity. Mangony fotsiny ny arena anaty ranomasina toy ny makamba, ny langosta sy ny sisa. Araky ny fahitantsika azy antsara zao dia hita fa tena manan-karena tokoa Madagasikara. Nefa maninona no mahantra ny malagasy izay ponina ao aminy satria ny vahiny sy ny olombitsy no mitavana ny harem-ben'ny Madagasikara. Mahantra foana ny malagasy satria nampahantrainy fotoana sy ny politika mitetiky ny ampanankarena olombitsy sy ny fitiavan-tenan'ireo mpitondra sy ny mpitantana izay tsy mikatsaka fa tsy nitombotsoany manokana sy ny fianakaviany. Nampahantrainy ady la politika sy ny fitadiavan-tseza ka miverina foana ny krizy sy ny fanalan'ireo mpitondra eo amin'ny toerany satria tsy mamaly ny etaetam-bahoaka. Rariny raha mihamafy hatrany ny fahantrany eto Madagasikara isaky ny misy krizy zao satria mikorosifahana ny fiainana raha-toekarena, mitotongana ny varotra iraisam-pirenena, mitranga ny tsy fisina teo amin'ny PPN ka i Madagasikara mpamokatra sy mpanondrana vary be indrindra no lasa mpanafatra vary indray ankehitriny. Maro ireo asa very isaky ny misy krizy ara-politika, ara-toekarena, ara-tsakafo. Nalaina keriny tsy misy tambony ny vokatra mivaingana ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy ireo arena voajanary voatanisa tery ambony ireo. Mitombo isany 4,000 ireo vahoaka tena sahirana teto Antananarivo ary ny hitatra ny amin'ny faritra maro samihafa zany. Ary mbola averiko fariny indray ny fanontaniana manao hoe nahoana mbola mantra ny malagasy satria zara raha misy miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny arena be mihoapapany eto Madagasikara fa fehezan'olombitsy sy ireo mpanankarena. Misy ny lalana amin'ny fe ny arena fa tsy misy mampiatraka dia goragoraka samy manao izay tiany ny mpitrandraka. Ireo vola be fanampiana avy ato sy roa avy any ivelany izay mandalo eo amin'ny sofina fotsiny ihany fa inoana azy fa tsy hitany maso hoe makaiza na makaiza. Ireny dia anisa mampahantra ny malagasy ihany koa satria mampametra-panontaniana hoe mba misy fiantraikany any amin'isa tokony ambaravarany vahoaka tokoa ve ireny vola be ireny. Efa betsaka ihany izay trosa voafafy izay fa mbola mahantra foana ny malagasy